miankina mingafa fa miankina miku. Mia première fois tamin'ny sambatra voyeur nanomboka tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo. Ny antony nidiranay esea dia satria no voalohany indrindra aloha asa fanompoana ilay izy dia zaraha teo tena tia mihira dia nitambatra ny asa tsy naretana azo ny asa vita. Ny zavatra nety ny eseo ahy hatreto aloha dia izay fahafapo izay hoe manao asan'Andriamanitra mitondra fifaliana, mitondra fafinaretany fo tsy azo hoe mahavita didy amin'ny asa fanompoanan'Andriamanitra. Ny tanjona amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity dia mba miroso hatrany kokoa amin'ny asa fanompoana, hiasa be kokoa, hiezaka ho afaka foana rehefa misy fandaminana, fandaharam-potoana ny sambatra voyeur dia hiezaka hatrany mitory ny anaran'i Jesoa, apiseho ny fitiavan'i Jesoa amin'ny alalan'ny fitolona ny hira. Izay ngambany fa mbarosoantsika rehetra amin'ity taom-baovao ity, mitombobantsika rehetra dia mahazo miasa sy deraka finahitra mandeha izay. Mankasitraka e! Ie, miaraka antsika rehetra miaraka vonjy mpikamara mesea izay eo amin'ny basy moa izany ny toerana misy. Na tonga nao mpikamana atao mesea dia izy moa izany amin'ny masan'Andriamanitra azy dia tsy maintsy misy antso foana izany eo. Fa teo koa moa le izy efa hoe ao anatinao le azontsika hoe talenta amin'ny alalan'ny hira matsony hidera azy satria izay moa natao mesea tory amin'ny alalan'ny hira fidirana. Dia famonjy izany le izy misy ny antso tontolo talenta izay mahatonga amin'ilay sambatra voyeur. Ilay fotoana ity zany nivolan'ny sambatra voyeur zany amin'ny mahavesan'Andriamanitra azy dia mitondra aim-panahy. Mitondra aim-panahy isan'andro isan'andro zao manavao foana satria hira fidirana ilay atao eo ary zany na amin'ny andavanandrom-piainao dia ohatrany hoe verina ao an-tsaina foana hira fidirana dia ohatrany hoe miala ho azy hira zao tontolo zao. Mampitombo foana zany izy mampiboly anao mampirisitra anao foana zany manompo Andriamanitra anao izay tena mihoatra araka izay tratra. Ny tanja sy ny vinavina mba tena hoe tombo hatrany zany izay antso fanatsoana izay, tombo hatrany mba tsy hempotra, mba tena hoe iroso hatrany manasa fivoriana ary anao mihoatra araka izay tratry ny hery. Izany rehetra izany moa dia tsy vitan'ny herin'ny tena fa apetraka amin'izay Andriamanitra izay miantso tena misy lahatra hatrany hanasa fanompoana. Fiaritsoa antsika mpikamana dia maharitra daholo tsika fa io arakaraka ny herisoantsika amin'ny asa fanompoana no betsaka ihany koa ny mpaningana-tsika dia ny folo-tsapana izay mpaningana kanefa izany dia favaly farisin'i Jesosy Kristy fa dia mankahira antsika mpikamana tsirairay avy miara antsika ho ana fety sambatra ary dia manaova amin'ny soa tokoa. Miaraka antsika rehetra hiaingo feo voalohany atao amin'ny sambatra voyeur. Ny antony hidirana tapiny izany dia antson'Andriamanitra ilay izy sady efa atao anatin'ny asa fanompoana ihany koa. Teo aloha dia tiana ilay mihira dia tsy misalasala hatrany fa dia manaiky. Amin'ny masan'Andriamanitra azy dia voalohany aloha mitondra fitahiana ilay izy. Eo ihany koa ny fitomboana miara-panahy, eo ihany koa ny fitomboana amin'ny talenta amin'ny Andriamanitra fanatsarana satria misy ny fianarana ao anatin'izany. Ie, nafinaritra nandritra ny taona iny vita be ny asan'Andriamanitra vita ny toerana nitetezana. Ny taona ho avy indray dia kina tompo mba hihoatra n'izany ary
tsaratsara kokoa dia anao mihoatra ny teo aloha hiezaka dia ho atao foana ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'ny vola dia mitondro mijerena anatin'izany raha soa ny mpikambana rehetra atao amin'ny ese dia toetra ny fifankatiavana ny firaisan-kina, ny firaisan-tsaina, ny firaisan-pona ary indrindra ny lanitra ny tanjona dia misy indrindra dia daholo.